anapaka ao am-ponareo mandrakariva neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio moa ry havana dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny marary hoditra eto anivon'ny FJKM. Dia miresaka izany indrindra ny perikopantsika anio miresaka mahakasika ny abokana. Ny abokana dia aretina ratsy tena ratsy eo amin'ny mason'ny olona. Ary any amin'ny testamenta taloha dia raisina toy ny fahotana heverina ho mpanota ny olona boka. Rehefa misy olona boka ka mandalo eny an-tsena na eny an-dalana eny dia miantsoantso izy hoe boke, misaka daholo ny olona. Ohatran'ireny olona le mitondra entana eny an-tsena ireny dia misaka fa mitondra entana. Dia ohatran'izay le boka miantsoantso sady misy kapoaka mipoapoaka manaraka anazy eny dia misaka daholo ny olona. Izany hoe ahiliky ny fiarahamonina ratsy tena ratsy izany hoe boka zany teo amin'ny fiarahamonina. Eto dia hojerentsika ny tantaran'ny Namana sy Gehazy araka ny mpanjaka voalohany toko 15 ny andininy 17 hatramin'ny 7. I Namana ry havana dia lehilahy Siriana fa nanana an'izay aretina abokana izay izy. Rehefa nanana ny mpanompony anefa izy, io mpanompony io dia Israely. Io mpanompo io nanoro azy ny Elisa mpaminany. Nanoro izy hoe misy mpaminany mahasitrana any amin'ny fireneko dia ny firenen'i Israely. Ary nanaiky hozitraniny izy nakany amin'ny Elisa. Rehefa nakany amin'ny Elisa izy dia nasain'i Elisa nitsoboka tao anaty rano ny Jordana. Ary rehefa niditra tao impito izy dia sitrana. Dia izay toy izay tantara izay ito hojerentsika ito. Rehefa sitrany Namana ry havana dia nanatitra fisaorana ho an'i Elisa izay noheverany fa nahasitrana azy. Tsy mbola nahalala an'Andriamanitra ity lehilahy ity ry havana amin'ny maha-lehilahy Siriana izay. Ka rehefa tsy nahalala an'Andriamanitra izy dia nihevitra fa Elisa mpaminany no nahasitrana azy. Ary izay no nandehanany andeha hanatitra fisaorana an'i Elisa ka nanome fanomezana ho azy izy. Mandritra izao toriteny izao dia iresaka isika ny amin'ny hoe mametraka an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy, ary ny faharoa dia hoe loza ho an'izay tsy mametraka an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy. Mametraha an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy. Rehefa sitrany Namana ka nisafidy an'izay hoe hisaotra ny Elisa izay dia nilaza izy fa hiankohaka amin'ny Jehovah Andriamanitra irery ihany manomboka izao, tsy hiankohaka amin'ny andriamanika hafa intsony. Zava-dehibe ry havana izany fanapa-kevitra ny raisin'i Elisa izany satria izy dia hafa manana ny andriamaniny. Kanefa eto izy dia nisafidy hoe hiankohaka amin'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra irery ihany. Nanam-pinoana lehibe izy ny hivavaka amin'Andriamanitra ny Israely na dia tsy nahafantatra azy akory azy. Ary izy dia komandy miaramila ny Siriana, izany hoe tsy maintsy mivavaka miankohaka amin'ny fivavahan'ny Siriana mialohan'ny hatrehany ady. Kanefa izy eto dia nanaiky hivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israely manomboka tamin'io fotoana io. Izany hoe ny fametrahana an'Andriamanitra maha izy azy, ny fankasitrahana an'Andriamanitra voalohany ry havana dia ny fiankohofana aminy, fisafidianana hivavaka amin'Andriamanitra irery ihany. Dia izany ny andrasana amintsika ry havana hoe mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerany, mametraka an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy, amin'ny maha Andriamanitra izay. Tsy manao zavatra hafa hivavahana fa amin'Andriamanitra irery ihany. Raha olona tsy nahafantatra an'Andriamanitra moa ry havana no misafidy hoe hivavaka amin'Andriamanitra, maika fa isika izay efa mahalala sy ampianarina isan'andro ny amin'ny tenin'Andriamanitra, moa isika va mbola misalasala ihany ny hisafidy hivavaka amin'Andriamanitra irery ihany, ametraka an'Andriamanitra ho Andriamanitra, izy irery ihany no Andriamantsika. Indraindray tokoa ry havana dia mbola misy sampy
mbola misy andriamanin-kiava izay ivavahantsika na dia mankaty am-piangonana ary sika na dia mivavaka isa-maraina ary sika dia indraindray mbola misy sampy kely any an-tsaintsika any mbola misy sampy kely ivavahantsika tsy nitapakazo na ny fankanesana any amin'ny dadalabe ihany ry havana ny sampy fa raha misy zavatra hafa ataontsika maka toeran'Andriamanitra dia efa sampy eo amin'ny fiainantsika izany io findayantsika io mety ho sampy amin'ny fiainantsika amin'ny fiainantsika mety ireo ray aman-drenitsika ireo dia mety ho sampy kely amin'ny fiainantsika satria ataontsika maka ny toeran'Andriamanitra izy ka eto ry havana dia andehantsika hisafidy tahaka nataony Namana hiankohaka amin'Andriamanitra irery ihany hivavaka amin'Andriamanitra irery ihany nanome fanomezana ho an'i Elisa i Namana ny hevitra izy fa tokony amin'ny fisaorana ho an'i Elisa nefa dia nandahy izany fanomezana izany satria nahoana Elisa dia nametraka an'Andriamanitra amin'ny voninahiny an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay nahasitrana ny Namana izay nanafaka azy tamin'ny abokana raha sitrana i Namana dia tsy nohony amin'ny Elisa izay mpaminany akory fa nohony amin'Andriamanitra izay nivavahany nohony amin'Andriamanitra no nahasitrana any Namana dia ametraka an'Andriamanitra amin'izany voninahiny izany i Elisa ary tsy nandray ny fanomezana izay nomeny Namana azy izy fa nandaza ny fanomezana izany satria ry havana ny famonjena dia mahaimaim-poana tsy azo fidim-bola ny famonjena izay omen'Andriamanitra antsika fa omena mahaimaim-poana izay ry havana ny atao hoe fahasoavana ny fahasoavana dia omenanao na dia tsy mendrika anao azy omenanao mahaimaim-poana dia tahaka izany ny famonjena izay nomena ny Namana teto ny fanadiovana azy tamin'ny abokana nomena azy mahaimaim-poana izany na dia tsy mendrika azy na dia sirianina ry izy dia nomena azy mahaimaim-poana dia toy izany ny fahasoavana izay raisintsika amin'Andriamanitra fahasoavana tsy azo vidim-bola fa omena mahaimaim-poana satria tsy voavidim-bola ry havana tsy voavidim-karena izany fahasoavan'Andriamanitra izany eto ry havana dia mampahatsiaro an'ireo boka folo izay notsaboan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 7:11 ka hatramin'ny 7:20 ao dia mitantara boka folo izay nanantona an'i Jesosy Kristy mba ho sitraniny fa ray tamin'ireo ihany no niverina nisaotra an'i Jesosy io ray io izay hafa firenena fa tsy Israely dia izany tokoa ry havana matetika ny olona ivelany no mahatsiaro mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainany mahatsapa be fitiavana ny amin'ny nataon'Andriamanitra fa isika atao tranon'Andriamanitra indraindray tsy mahatsiaro loatra na ny fisokafany masontsika vao maraina ary na ny fivelomantsika ny rivotra izay iainantsika dia fahasoavana amin'Andriamanitra izany ka tokony hisaorantsika an'Andriamanitra hatrany indrindra moa fa ny famonjena tahaka ny fahasitranana mahagaga izay nahazo any Namana teto dia tokony hisaorantsika an'Andriamanitra tokony hitodika hiverina amin'Andriamanitra hatrantsika rehefa mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra noho izany ry havana dia ndehantsika ametraka an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy ametraka azy amin'ny mahatompo azy amin'ny maha-Andriamanitra azy ary ametraka azy amin'ny voninahiny tahaka ny nataony Elisa teto hiditra amin'ny fizarana faharosatsika dia manao hoe loza ho an'izay tsy mametraka an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy i Gehazy izay mpanompon'i Elisa ry havana dia nanohitra ny hevitry Elisa teto nanohitra amin'izay fametrahana an'Andriamanitra amin'ny voninahiny izay inona no nataony nandainga izy ka niverina nanaraka an'ireo namana sy ny mpanompony ka nilaza hoe ilaina ihany ireo fanomezana izay nolavin'ny mpanompoko naka ny fanomezana izy ary nanafina izany ka nitondra azy niverina tsy misy miafina amin'Andriamanitra nefa ry havana fa hita n'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra izay ataontsika na aiza na aiza eto i Gehazy dia mametraka vidiny amin'ny asan'Andriamanitra tia ametraka vidiny amin'ny asan'Andriamanitra fa nahoana moa no nisitranina mahaimaim-poana izy nahoana moa no tsy mahazo sitraka avy aminy isika
ka ny hevitra izy fa tokony ahazo vidiny ny amin'izany nahasitrana ny namana izany. Tsy nananatahotra n'Andriamanitra izy ary tsy nanome aja amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ka sanandaingy. Inona nefa no mitondra azy tamin'izany lainga izany? Ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena. Ka izany fitiavan-karena izany dia nitondra loza ho an'ny Gehazy. Ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:10 dia milaza toy izao manao hoe fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Io fitiavam-bola io ry havana dia mahalavo ny maro, tsy ho an'ny Gehazy ihany fa isika ihany koa indraindray dia mety mbola lavo amin'izany fitiavam-bola izany ary mety anisan'ilay sampy kely ny resahantsika teo amin'ny fiainantsika izany fitiavam-bola izany. Tsy ny vola no ratsy fa ny fikatsahantsika azy tahaka nataon'ny Gehazy teto dia mitarika antsika amin'ny fanaovan-dratsy. Ny hevitra i Gehazy fa tsy hitan'ny Elisa, izy raha naka izany fanomezana izany ary nanafina azy tamin'ny mangingina izy. Araka ny fomba fitenena malagasy havana miteny hoe azan'ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha. Tsy afa-miafina amin'ny tavan'Andriamanitra isika fa n'aiza misy antsika dia eo Andriamanitra. Andriamanitra eo amin'ny fotoana rehetra izy, eo amin'ny toerana rehetra izy. Ka mahita izay rehetra ataontsika na any amin'ny mangina na eo imason'olona na ny ao an-tsaintsika aza dia efa fantatr'Andriamanitra sahady. Vokatra izany dia simba ny fifandraisan'ny Elisa tamin'Andriamanitra, ny fifandraisan'ny Gehazy tamin'Andriamanitra. Gehazy izay mpanompon'ny Elisa, azo lazaina ihany koa izany hoe mpanompon'Andriamanitra izy. Simba izay fifandraisany tamin'Andriamanitra izay, nanimba ny asa fanompony an'Andriamanitra, nanimba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, io fitiavam-bola io lainga izay nataon'ny Gehazy io. Boka mandrakizay izy, ary tsy ho azy ihany fa ho an'ny taranany ihany koa. Very ny maha olona an'ny Gehazy. Very ilay maha olona azy izay naharina azy hatramin'ny voalohany, simba ilay fifandraisany amin'Andriamanitra, simba ny fifandraisany amin'ny olona sy ny manodidina azy, araka ny fantatritsika teo hoe ny boka izay fialana amin'ny fiarahamonina, fitokanana amin'ny fiarahamonina. Andriamanitra ry havana dia tsy azo hiafenana, tsy azo anaovana lainga fa Andriamanitra marina izy ka mahita ny ataontsika rehetra. Ary vokatry ny ratsy nataon'ny Gehazy, tsy hoe boka ihany izy fa nitarahana ny faramandimby dia nandova izany abokany izany avokoa. Ka isika koa ry havana izay rehetra ataontsika dia tsy ho amintsika ihany ny fiantraikan'izany fa ho amin'ny taranaka faramandimby ihany koa. Eritrereto izay rehetra ataonao fa mivaly amin'ny zanakao, mivaly amin'ny taranaka mandimby anao anie, na anao ny tsara ianao na anao ny ratsy dia mivaly ho amin'ny taranaka mandimby ianao. Io tsy ho an'ny tenanao ihany fa ho amin'ny taranakao rehetra ihany koa. Mampatsiahy ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira ao amin'ny testamenta vaovao, amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:1 ka hatramin'ny 12. Ity tantara ity, i Ananiasy sy Safira izay nanafina ny vidy tany, namidy ny tany dia raha ny izy izany dia nomena ny fiangonana, nivelomany fiangonana, fa nanafina ny apahany amin'ny vidy tany izy, nandainga izy ary rehefa nandainga izy dia nahafaty azy izany lainga nataony izany, noho ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ihany no nahatonga ny Ananiasy sy Safira nanao izany. Raha izay ry havana dia mahalala isika fa loza ny vokatry ny tsy fametrahana an'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra, tsy fametrahana anazy ho Andriamanitra marina mahita ny ataontsika rehetra. Raha izany dia andeha apetrakitsika amin'ny maha-izy azy Andriamanitra, izy irery ihany no andeha hivavahantsika, izy irery ihany no andeha hotopotsika, ary izy irery ihany no andeha ho atahorana, ka fiadanana no iainantsika sy ny taranantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.